Alléluia. Alléluia. Falmerabatsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity marainy ity a. Itsika kely aloha ny eo akaikinao. Satria tena hoe andro ny tompo indray ny anio a. Minao fa tena hoe manana etaeta goavana ianao androany a. Tena hoe te hiasa ao anatinao ny fanahy masina hanome hery indray a. Anavao a. Tena hoe tsy tahaka ny diranao teto a. Ny voanao rehefa tapitra ity fotoana ity androany. Amen. Ataovy sakany le hoe raha makeny amin'ny restaurant ianao raha hoe mangetaeta be anao te hisakafo a, dia ataovy ohatr'izay ihany koa ny fanahinao a amin'ity marainy ity. Hoe tena Jesosy eo tonga androany a ato anatin'ity toerana ity a miaraka amina etaeta. Tena hoe tiako hikasika manokana indray ianao amin'ity androany ity a. Tena hoe andaotsika raha lasana bafy tena anana an'izay etaeta izay a. Ary akintsika mitompo tanteraka ny fotoana amin'ity androany ity, fotoana rehetrarehetra ny miatsipiriany a, mba tena hoe feno fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Andaotsika hivavaka dia anankina amin'ny tompo a. Misaotra amin'ny tompo aloha ny amin'ny zavatra rehetrarehetra satria any a any ambadika any misy olona tsy afaka manoka bava, tsy afaka mijoro a, tsy afaka mihira, tena hoe tsy afaka manao ninina fa itsika mbola hoe noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia mbola sahala amin'izao tsika. Amen. Halleluja. Raha eo mankasitraka anao zay ny amin'ity fotoana androany ity. Fotoana izay nomenao anay indray a. Afahanay tena mahatsapa, afahanay tena hoe migioka, afahanay tena hoe manatrika ny fanatrehanao. Mankasitraka anao zay tompony ny amin'ny zavatra rehetra zay nataonao anay. Zavatra rehetra zay nikasihinao teo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Nafahanay ndray tonga eto amin'ity toerana ity androany a. Misaotra tompony amin'ny zotim-po izay nomenao anay tsirairay avy a. Zotim-po izay nomenao amin'ny fiangonana. Misaotra mandrakarivo noho ny amin'ny fanahy masinao izay mikatsaka isan'andro isan'andro mba tena hoe anananay fo a, feno etaeta mba afahanao miasa atao anatin'ny fiainanay. Anio manokana tompo dia te hideranao zay, te hankalazanao zay a. Ny aminay rehetrarehetra noho ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao, izay ny zavatra rehetrarehetra ihany koa izay mbola ho ataonao atao anatin'ity fotoana ity androany zay Jesosy, dia tena te hanakaiky anao manokana, te hanadino momba anay rehetrarehetra, tena hoe te hibanjina anao a, ary mangetaeta tompony fanahy masinao zay ato anatinay, tena hoe vontosy izahay Jesosy. Foazy zay mbola mety hoe matoritory any anatiny fonay, ny anatin'ny sainay ihany Jesosy, satria tena hoe te hanandratra anao zahay. Anio ihany koa Jesosy zay dia tena manakana tanteraka ny fotoananay amin'ity androany ity, satria trapanay fa ianao dia Andriamanitra te hiaraka aminay eto androany. Ho trapanay Jesosy ny fanatrehanao manomboka voalohany ka hatramin'ny farany Jesosy eo. Ary ny hira fiderana izay ho atrandratra eto, ny sakafom-panahy, ny fizarana Jesosy eo, dia tena hoe aniry ho raiky tapisaka atao anatin'ny fonay, ara-pitombo ny fononay amin'ity androany ity. O Jesosy eo tena hoe te hisaotra anao zahay, te hideranao zay, te hankalazanao zay amin'ny fona ray manontolo tompo eo. Tena hoe tsy heritreritra ninina fa tena hoe te hanakaiky anao, tena hoe te hiaina ny fanatrehanao eo amin'ny lafiny rehetra Jesosy eo. Tena mety hoe raha nofinay mety hoe somary faible amin'ity androany ity, dia ianao tompony hanome hery anay ihany koa, tena hoe ampitombo ny zotim-po izay ato anatinay Jesosy eo. Tena hoe tianay Jesosy miaraka aminao, ary tianay foana no miaraka aminao, tianay foana no deranao, tianay foana mametraka anao eo amin'ny seza fiandriananao, satria izay Jesosy no hirinao. Halleluja. Mankasitraka tompony amin'ny fotoana, mankasitraka sahady tompony amin'ny fanatrehanao. Halleluja. Mankasitraka Jesosy eo, tena tsara ianao. Halleluja, halleluja. Ankinona ampelantananao tompony fonay, tena efa vonina misokatra mba hanjakanao, mba hiasanao, tena hoe anjakao tompony amin'ity androany ity. Ianao noko toko tena hoe hikitika an'izay rehetrarehetra any anatina ihany. Halleluja. Tena manana an'izay taety zany zay Jesosy amin'ity androany ity. Halleluja. Mankasitraka anao. Halleluja. Misaotra anao Jesosy. Halleluja, halleluja. Mankasitraka anao Jesosy. Halleluja. Andaotsika tena hoe
ibanjina tanteraka anadino momba antsika rehetrarehetra raha lasana bavy ametraka ny tompo eo amin'ny toerany eo amin'ny seza fiandrianany amin'ity androany ity aza mieritreritra ny feonao aza mieritreritra ny olana izay mety hoe lalovanao fa tena hoe aoka antsika manana fo tena hoe nisokatra malalaka amin'ny fahatsorana ao anatina simplicité tena hoe te anakaiky ny tompo amin'ity androany ity araka ilay ny tena tamin'ny voalohany hoe tena ataovy tahaky ny fananantsika etaeta ny fananantsika etaeta ara-panandray amin'ity androany ity mba ahafahany tompo tena hoe miasa malalaka ao anatintsika. Halleluja, halleluja. Mankasitraka Jesosy, mankasitraka anao Jesosy. Halleluja, halleluja, halleluja. Misy hira anankiray irehefa fahenontsika foana izy ity tiako ny miaraka aminao Jesosy na iza na iza. Halleluja. Tiako miaraka aminao Jesosy naiza hitondranao ahy. Tiako miaraka aminao Jesosy miantso ahy. Avetsika le mandeha tiako miaraka aminao. Tiako miaraka aminao Jesosy naiza hitondranao ahy. Tiako miaraka aminao Jesosy fa ianao no miantso ahy. Iaraka aminao aho, iaraka aminao ahory Jesosy tompoko. Tsy manan'olo kafa fa ianao no fiainako. Anaratianao zay no faniriako. Ifikitra aminao aho Jesosy. Tiako miaraka aminao Jesosy naiza hitondranao ahy. Tiako miaraka aminao Jesosy fa ianao no miantso ahy. Iaraka aminao ahory Jesosy tompoko. Itorinteny soa amin'ireo havako. Anaratianao zay no faniriako. Hanony asanao aho Jesosy. Tiako miaraka aminao Jesosy naiza hitondranao ahy. Tiako miaraka aminao Jesosy fa ianao no miantso ahy. Fa ianao no miantso ahy. Halleluja. Alléluia. Ndao tsika itiaka mafon'ny tompo any androany. Tsika rehetra ireo dia ankonana iray dia ataontsika le hira hoe tafahoana indray iary idiran'ny tompo. Amen na? Ndao raha tsika tiaka izany androany. Tafahoana indray iary iterany tompo. Tafahoana indray
tafaona indray ankonaniray yarai favakisika tsara ny Andriamanitsy tafaona indray yari terany tafaona indray yari terany tafaona indray ankonaniray yarai favakisika tsara ny Andriamanitsy tafaona indray yari tera avetsika ihany zany androany tafaona indray yari terany tafaona indray ankonaniray yarai favakisika tsara ny Andriamanitsy tafaona indray ankonanirany à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis d'un même cœur, à nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon, à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis d'un même cœur, à nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon, à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis pour louer le Seigneur. Tikuni mideranau makalaza yanaranau biara manadapeu biara miranga tsarana tikwe tikuni mideranau makalaza yanaranau biara manadapeu biara miranga tsarana feno afali na nifuku kate iterana numena wina favau ye tikuni miderana makalasa nyanarana yaraka yaranara jampe yaranira nyatsarana tikwe tikuni miderana makalasa ganarana yaramana japeu velatsika andeha amin'ny fekio zany androany dia rahantsika teka ho an'ny tompo halleluja sotrana tikwe tikuni miderana makalasa nyanarana yaramana japeu yaramira nyatsarana tikwe tikuni miderana makalasa nyanarana yaramana japeu yaramira nyatsarana fendo afalina ni fuku kate iterana numena wira faufa
miaramira nyatsarana tikuni mideranao makalaza nyanarana yaramanandrapeo miaramira 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 tena faly ve tsika rahalasiana bavy hideran'ny tompo androany tena feno fotsika androany hideran'ny tompo a dia andao irayntsika le ireo tsara indrindra ny midera azy amenna irayntsika mifotsika rehetra zany ho fanandratana azy Sarindrinja nilidera ni tumpu Kantulocha nimisauta zikyu Nanasichana ni fukwizi Nanafaka yangu Tena tsara nilidera Sarindrinja nilidera ni tumpu Kantulocha nimisaucha zikyu Manasichana ni fukwizi Nanafaka fade away Tena tsara niliderazi Deideração 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 Sol de Jejuá E Saurana Ilai Pamuti Amini Furu Deiderazi Kazi Injafuni Ai Kaisana Rua Idera Sarindrinja Sarindrinja Nilidera ni tumpu Kantulocha Nimisaucha zikyu Manasichana ni fukwizi Nanafaka yangu Tena tsara nilidera Deideração 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 Assembleia do Tupo e Jantuá Saurana Ilai Pamuti Amini Furu Deiderazi Kazi Injafuni Manjagizai Kaisana Jua Idera Osana Osana Osana, Osana, Osana minha vendida Osana, Osana, Osana minha vendida Makalaza Isai Ianarana Isandata Diamanicho Osana minha vendida Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom d'un cœur reconnaissant. Sois exalté, ô
ô notre Dieu, Hosanna au plus haut. Oh gloire, 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 gloire au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom d'un cœur reconnaissant. Sois exalté, ô notre Dieu. Gloire au plus haut des cieux. Makala sa isay niyanana misajatanji Manicho, Hosanna Mnyafiji. Dosana Tsikayani Zandwan. Fumakalas, Makalas Aisa. Oh Jésus. Niyanarana. Misanjata. Hosanna minha vigília. Hosanna minha vigília. Hosanna, Hosanna minha vigília. Tompo. Eto koa Jesosy mivononay trao androany. Tsapanay Jesosy fa eto ianao, eto mivononay trao Jesosy. Izany mampatonga anay mbola nandratra anao ihany Jesosy androany. Alleluia, sotranao, iteranao zay Jesosy. Oh, misotranao, mankalaza ny anara-masinao. Alleluia. Qui te la gloire des cieux, Nous lesquels les grands ouverts, nous peut proclamer ton grandeur, qui te la gloire des saints, qui te la gloire des saints, nous lesquels les grands ouverts, nous peut proclamer ton grandeur, qui te la gloire des saints. oui, nous louer. Nous louons ton nom, nous adorons ton nom,
feonao androany. Nous louer ton nom, nous louer ton nom, nous adorons ton nom, nous élève ton nom, pour la gloire des saints. Va nous louer ton nom, nous adorons ton nom, nous élève ton nom, pour la gloire des saints. Nous louer ton nom, nous adorons ton nom, nous élève ton nom, pour la gloire des saints. Alléluia. Et tu as notre peau, manach kianaya no teso. Alléluia. Socha nyamfana chena orayo, tera no sabaya. Ma
tsara tsara nyanarana Tumpo tsara nyanarana Tumpo tena tsara nyanarana tena tsara nyanarana tena tsara nyanarana Tumpo tena tsara nyanarana tena tsara nyanarana tena tsara nyanarana Tumpo ton nom est si merveilleux Jésus ton nom est si merveilleux Jésus ton nom est si merveilleux ton nom est si merveilleux ton nom est si merveilleux Jésus oui ton nom Seigneur ton nom est si merveilleux ton nom est si merveilleux ton nom est si merveilleux Jésus oui ton nom est si merveilleux ton nom est si merveilleux ton nom est si merveilleux Jésus ton nom est si merveilleux ton nom est si merveilleux ton nom est si merveilleux Jésus Ndototsika vavaka sano Tompo manandratra ny anaranao ihany izay androany satria ny anaranao Jesosy ny anarana tsara indrindra Jesosy feno fiderananao Jesosy mifonay androany za mampatonga anay mbola mankalaza anao ihany mametraka anao eo amin'ny toeranao Jesosy satria anao Jesosy le masina indrindra tsisy toanao ray tsisy takanao Jesosy alleluia misaotra anao zay Jesosy misaotra anao zay Jesosy tonga eto izay ankalaza anao Ira fiderana Wana fiderana
Lasana bavy a eto amin'ny fanatrihan'ny tompontsika androany dia tsy haiko hoe indray eto mety hoe tonga eto nareo mety hoe marary mety hoe mbola misy zavatra mamatotra anareo a mety hoe mbola misy sakana zay tsy voava eo amin'ny fiainanareo a fa fatary fa eto ny fanatrihan'ny tompo androany amenna tonga eto izy anafankatsika androany amenna tonga eto izy mety hanao fagagana eo amin'ny fiainantsika androany fa mila mino azy tsika androany dia mila manantena ilay kasika avy aminazy androany misy an'ity anankiray ity a irayntsika dia ndao irayntsika ampinoana ilay izy androany a raha misy marary dia minosahady hoe efa ho sitrany ianao raha misy sakana eo amin'ny fiainanao dia efa minosahady hoe efa vohain'ny tompo izy androany amenna ndao sandratsika ho antompo ty iri ty androany dia irayntsika miaraka tananao androany mandravamanga mitondra hazava afuando anaramayery lay manasitrana lay tsika ihany zany androany dia rao ampinoana androany anaramayery lay manasitrana lay fiainana mandravamanga mitondra hazava afuando irao mafy Jesu
famada mitondra hazava afomando. Amen. Samy mahazo toerana daholo azafady. Alléluia. Saotra ny tompontsika fa tafahoana eto indray noho ny fahasoavan'ny tompo amin'ity alahady ity dia iroso mifanaritsika ankehitriny misy teny vitsivitsy izay azoko lazaina hoe napetraky ny tompo tao anatin'ny foko mba tiako zaraina kely amintsika androany rehefa miresaka fanomezana tsy fantatra hoe manahoantsika inona ny tena zava-dehibe indrindra amintsika fa ho anay mivady manokana dia tena ao am-ponay ny fiangonana. Amen. Zany hoe ny aminay ray manontolo dia misy sakrifisy ao anatin'ilay izy fa ny zava-dehibe dia izao hoe manana pony fiangonana isika. Amen. Eo anatrehan'ny zavatra nomeny tompo atsika tsika dia natsony tompo be dia be ny tsonon'Andriamanitra tsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Lazaintsika hoe mpitahirina hoe administrateur. Lazainy ihany koa tsika hoe isika no inona moa zany milazana azy gérant mpitantana. Zany hoe misy zavatra nomeny tompo atsika ary zay ny lazain'ny Korintianina 4:7 hoe isika ozy izy Andriamanitra manome voantsika, manome voan'ny mpamafy izy. Amen. Inona moa ny voameny atsika? Omeny asany atsika rahalasy anabavy. Amen. Voa avy amin'Andriamanitra zany. Aiza ho aiza ny famafazantsika ao anatin'izany. Ary raha mijery an'io andao rehefa vakitsika ny Korintianina 4:7 satria raha mijery isika ny fony fiangonana manoloana ny tokony hamafazany dia misy ohatra be dia be azy tsoahantsika atao amin'ity Korintianina 4:7 ity manomboka eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 fotsiny vakitsika. Dia noho nareo tsara ny fon'ny tompo ho an'ny fiangonana. Ko nataoko izy fa tsy maintsy mangataka ny rahalahy andeha alohany aminareo aho ka vita raha teo ny fiantranareo na ny fahalalanareo manome liberalité anareo izay nokasainareo aloha. Za mino fa matotsika tsiraray avy nomeny tompo vo afatsika mamafya dia anoantsika efa nizatra ny kasaitsika ohatry ity fiangonan'ity foana isaky ny tsy haiko na isam-bolany tsika manome ny mandray fa mizatra kasaitsika ao. Amen. Aloha mba hovitaina toy ny fiantrana izany fa tsy toy ny fahirana. Hovitaina toy ny fahalalana manome zany ozy izy. Fa izao lazaiko 9 izay mamafy kely dia kely nojinjainy fa izay mamafy be kosa dia be nojinjainy. Aoka ny rehetra samy hanao arak'izay niny fony avy tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Raha misy zavatra anankitelo tadiavin'Andriamanitra ho antsika mpamafy misy telo mifanohatra le izy fa nefa misy telo ihany koa izay fon'Andriamanitra ka tsahan'Andriamanitra ho antsika fiangonana. Ny voalohany dia mahakasika ny fiantrantsika na ny liberalité atsika, ny fahalalana manome zany. Amen. Ny faharoa manarakarak'izay dia mifanomezantsika arak'izay inin'ny fotsika, ny générosité atsika zany. Amen. Ary ny fahatelo dia ny hanomezantsika an'izany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny faneriterena. Amen. Ray ny fiangonana raha vao resaka fanatitra ohatry ny hoe tafiditra nelanelam-potoana ny fanatitra dia ohatra ny hoe lasa mivadika fomba mpivavahana le izy fa aiza ho aiza ny fotsika. Manana fo ve tsika tahaka an'ilay takian'Andriamanitra amintsika marina. Eo anatrehan'izay nomeny tompo antsika tsiraray avy. Io tsy resaka abetsany fa aiza ho aiza ny générosité an'ny fotsika, aiza ho aiza ny fahalalan'ny fotsika manome. Amen. Azay ny zava-dehibe amin'Andriamanitra. Anomezantsika arak'izay inin'ny fotsika.
ho an'andriamanitra raha lasy anabavy. Fampatsiarovany zany, fampatsiahivany zany a tenen'ny tompo amintsika, satria samy manana ny fidiram-bola tsikitsika. Araka ny teneniko teo averika any hoe tsy resaka betsany le izy, fa aiza ho aiza ny fahalalan'ny fotsika anohana ny fanjakan'Andriamanitra. Misy ohatra anankiray farany a, ny amin'ny Gaio izay tena nanatsoahako lesona ngeza be mihitsy. Ndao nefa vakitsika ao amin'ny Jaona fahatelo a, ny manomboka eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 7 angambany izay. Amin'ny Jaona fahatelo, epistily zany a. Dia ny 15 tsisy toko moa zany io a. Dia mahita ny Gaio a, dia mahita ny hoe Jesosy eo ohatry ny ahoana tokoa zany ny toepon'ny kristianina eo anatrehany amin'ny mampitantana azy, mampitahiry azy. Na 2 arivo no men'ny tompo anao anatin'ny herinandro, nantsoina ho mpitantana sy mpitahiry ianao. Amen. Mpitantana sy mpitahiry an'izay 2 arivo zay. Fa jerenareo ny fon'ny Gaio, 15, ry malala ny dera zany reto vahiny reto napita azy tany amin'ny reto mpanompon'Andriamanitra reto. Dia ozy izy hoe ry malala, manao asa matoky ianao a, na amin'inona na amin'inona ataonao amin'ireo rahalahy reo, na dia vahiny aza reo. Jerenareo ny fon'ny olona tena nantsoin'Andriamanitra ho mpitantana sy mpitahiry ny fananany, mpitandrina ny fananany, na dia vahiny aza reo, izay nanambara ny fitiavanao teo anatrehan'ny fiangonana. Dia hosoa no ataonao a, raha mamoaka azy ho araka ny mendrika atao a, noho ny amin'Andriamanitra ianao. Fa noho ny amin'ny Kristy, noho ny anaran'ny Kristy ny angany a, ka tsy naka na inona na inona tany amin'ny jentilisa izy. Koa isika dia tokony handray tsara toy izany a, mba ho mpiara-miasa amin'ny famarinana. Tsika tsiraray avy androany, za manokana mijery ny tenako a, dia mandinika ny tenako aho hoe efa tody amin'izay sehatra ny mpiara-miasa amin'ny famarinana izay ve aho. Eto moa miresaka izy ny amin'ireo asa misionera, fa tsy ilay asa misionera ny tiako hidirana, fa lay fonanana ny Gaio izay tokony foananantsika ihany koa. Amen. Ho amin'ny fanomezana, ho amin'ny fahalalan'ny fotsika. Satria ozy izy jerenareo ny ao amin'ny 19, hosoana ataonao raha mamoaka azy ho arak'izay mendrika atao noho ny amin'Andriamanitra ianao, fa no ny anarana noho ny angany a, ka tsy naka na inona na inona tany amin'ny jentilisa izy. Jerenareo, inona ny fahazavana voarainareo amin'io? Ny fiangonana raha lasy anabavy a, tsy mahazo subvention avy any fanjakana, tsy mahazo fanampiana avy any ivelany avy any amin'ny jentilisa, avy amin'ny kristianina. Fa iza na tsy ny tompo anohana ny asan'Andriamanitra, ny vahoaka an'Andriamanitra. Amen. Zay nahatonga azy ny lazo izy ka izy eny tsy naka ninina avy any amin'ny jentilisa reo olona reo fa tena misaotra anao zay fa manana fo ianao anohana ny asan'Andriamanitra. Ary maromaro tahaka ny Gaio ny tadiavin'ny tompo. Amen. Mampiseho antsika fahazavana ny tompo a, hoe aiza ho aiza ny fotsika ho an'ny fanohana antsika. Be dia be misy ny fanatra ilaina amin'ny fiangonam-paritra ny amin'ny asa misionera sy ny mission rehetra, fa manokafa ny fotsika ho an'ny tompo. Amen. Ozy tsy naka nininy, tsisy afaka ny raisiny avy any amin'ny jentilisa. Ny jentilisa tsy raraha azy, tsy rarahan'ny fiangonana ny jentilisa. Ny fanjakana tsy hanampy ny fiangonana, fa izy ny ao anatiny dia tsika vahoaka an'Andriamanitra no manana po hoe mila mandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Dikan'izay amin'izay taridalan'izay a, no andao nokafantsika ny fotsika ho an'ny tompo androany a, dia nanao ny fanatra isika ankehitriny a, arak'ilay teny teo hoe anome anjany amin'ny fahalalana araky nininy fotsika isika, dia anome anjany amin'ny fifaliana indrindra. Dao ataontsika ilay hira teo ihany hoe tafahoana indray a, satria tafahoantsika eto anatrehan'ny tompo androany. Halleluja. Afaka mandroso sika.
ranabavy moa tsika zay tonga mamangy atsika eto a androany a dia tsy zany tsy zoviana amintsika intsony a fa i ranabavy véro zany a. Je ne sais pas ma sœur si tu as quelque chose dans ton cœur pour partager à l'église. Juste un mot, une phrase. C'est ce qu'ils ont fait. Alléluia. C'est toujours une joie pour moi d'être ici avec vous. Alléluia. Alléluia. Nous sommes reconnaissants au Seigneur ce matin. Tena feno fakasitrahana ny tompo isika amin'ity maraina ity. Amen. On est là à cause de Jésus. Eto isika noho ny amin'ny Jesosy. Il a donné sa vie pour nous. Nanolotra ny aino atsika izy. Il est devenu péché pour nous. Tonga ho tao atsika izy. Afin que nous puissions devenir la justice de Dieu. Mba tonga atsika ho tonga famarinana Andriamanitra ao aminy. Et mes frères, c'est toujours bon d'être dans la présence de Dieu Ry rahalahy tena tsara mandrakariva ny eo amin'ny fanatrehan'ny tompo et de compter sur la présence du sy ny Saint-Esprit. matoka ny fitondran'ny fanamasina. Combien on a besoin de lui chaque jour. Tena mila azy mandrakariva isika isan'andro. Et vous savez qu'on porte l'église de Madagascar dans notre cœur. Ary fantatrareo ve fa mitondra ny fiangonana Madagasikara atao ponay izahay. À l'île Maurice, on est une famille avec vous. Any Maurice dia ankonana ray miaraka aminareo. Et on veut vraiment avoir un cœur pour ce que le Seigneur veut faire ici. Ary tena tia hitondra ny fon'ny tompo izay ny amin'izay tiany tompo atao aty. Et le faire confiance. Dia atoky azy ihany koa. Amen. Amen. Il est sur le trône. Eo amin'ny fiandrianana izy. Il connaît nos vies. Mahafantatra ny fiainantsika Il izy. sait qu'est-ce qui va arriver demain. Fantany hoe inona ny zavatra hitrangara-pitso. Et nous ne devons pas perdre courage. Fa tsy tokony ho kivy isika. Si nous sommes ici, il y a un but. Matotsika tonga eto dia misy tanjony. Et je veux vous encourager à persévérer. Za tia hamporisika anareo hoe mahareta. C'est tellement facile de s'arrêter et de regarder les choses dans le naturel. Mora foana mantsiny hoe hijanona dia mijery ny zavatra hita maso. Et de se décourager. Dia kivy. Mais cette marche avec Jésus, c'est vraiment c'est une longue marche avec lui. Fa io diantsika miaraka amin'ny Jesosy io dia tena dia lalana lavitra izy io. Amen. Amen. Donc nous voulons prier pour nos responsables. Dia mila mivavaka ho an'ireo mpiandraikitra atsika isika. Ceux qui ont la responsabilité de prendre soin de vous. Ireo olona izay nitendren'Andriamanitra hitandrina anareo. Pour la sagesse du Seigneur. Amin'ny fahendren'ny tompo. La direction du Seigneur. Ny taridalan'ny tompo. Car il veut construire son église Satria ici. te hanorina ny fiangonana aty izy. Il veut renforcer son église ici à Tana. Te hanamafy ny fiangonana eto Antananarivo izy. Amen. Amen. Donc nous ne regardons pas les choses dans le naturel. Ka noho izany tsy mijery ny hita maso isika. Mais nous voulons permettre à l'Esprit de Dieu Fa te hamela ny fanan'Andriamanitra. de mettre une vision claire, Hametraka vina mazava. de remplir nos cœurs, Ameno ny fotsika. coûte que coûte. Na ahoana vidiny aloha amin'izany. Même si le chemin semble être difficile, Na dia hita maso aza fa tena sarotra ny lalana. c'est son œuvre, Fa asany anefa io. c'est pas notre Fa œuvre, tsy asantsika io. c'est pas nos efforts, Tsy ezakintsika io. c'est son œuvre. Fa asany io. Et le peuple de Dieu doit être un de cœur. Ah. Le peuple de Dieu doit être un de cœur. Mila iray fo ny vahoakan'Andriamanitra. Avec les serviteurs, Miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra. pour voir ce que le Seigneur veut faire Mba ahafahantsika mahita taratra hoe inona ny tiany tompo atao. au travers de cette église Amin'ny alalan'izao fiangonana izao. à Tananarive Eto Antananarivo. et peut-être même en dehors. Eny na ny any ivelany ihany koa aza. Mais nous devons rester unis, mes sœurs Fa et mes frères et mila sœurs. mitoetra miombona isika raha lasy anabavy. Unis dans une même vision, Miombona ao anatin'ny vina dans un tokana. même cœur Ao anatina fo iray. et dans une même foi, Ary ao anatina finoana iray. que nous allons voir la main de Dieu se manifester. Dia ahita ny tanan'Andriamanitra hetsika isika. Il y a beaucoup de déblocages que le Seigneur veut emmener. Maro ny famahana sakana izay tiany tompo entina. Déblocages dans des vies, Famahana sakana eo amin'ny fiainana. déblocages dans des situations, Famahana sakana eo amin'ny toe-java-mitranga. mais nous devons être un. Fa mila iray fo isika. Comment le Seigneur peut-il agir si chacun tire de son côté? Ahoana moa no ahafahan'Andriamanitra hiasa raha samy manao izay daniny sainy rehetra. Comment le Seigneur peut agir s'il y a des insatisfactions en nous? Ahoana moa no ahafahan'ny tompo miasa raha misy tsy fahafapo ao anatintsika. Mais le Seigneur nous a clairement montré un chemin. Fa naneho lalana mazava amintsika ny tompo.
d'humilité et de brisement, ny lalan'ny fanetretena sy fanorotorona de reconnaître là où on est, miaiky isika hoe aiza ho aizany misy de atsika reconnaître nos luttes, miaiky isika hoe inona no atsika mais de choisir. fa kosa ny fidy C'est une décision fanapahan-kevitra io de ne rien laisser entraver l'œuvre de Dieu. fanapahan-kevitra zany tsy amela hoe isy zavatra nakatsakana ny asan'Andriamanitra. Amen. Amen. Nous ne voulons pas nous justifier, tsika tsy hanamarina ny tenantsika mais nous voulons nous humilier fa manetry tena ny tokony pour ataontsika préserver la paix, mba hitandrovantsika ny fihavanana, préserver l'unité, hitandrovantsika ny firaisana afin que la volonté de Dieu soit faite. mba ho tateraka ny dravitr'Andriamanitra ny Amen. sikapon'Andriamanitra. Amen, mes frères et sœurs. Amen aralasiana Que le bavy Seigneur soit glorifié parmi aoka ny tompo ane mena voninahitra eto anivonareo. Otsika hiaraka hitsangana dia hanao hira anankiray tsika androany. Alleluia. Melohan'ny hidirantsika sady hanomana ny fotsika sika ho an'ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Misy an'le hira iny hoe Saint-Esprit quand on l'a, mon âme lit dans la joie. Alleluia. Zany izany dia milaza hoe rehefa eto ianao fanamasina dia misy zavatra mivaha be dia be ao amin'ny fanahiko. Irao zany hoe Saint-Esprit quand on l'a, mon âme lit dans la joie, ta présence, ça même au réconfort, ta la paix, ta la paix, ta la joie, il remplit mon cœur, Saint-Esprit, na peine à l'autre qui toi. Fanamas no rehefa etra ianao, Saint-Esprit quand mon âme lit dans la joie. Fanatrehanao ça même au réconfort, oh la paix, oh la joie. Fiadananao sy ny fifalianao no mameno ny foko. Fanamasinao tsy misy toanao na l'autre qui toi. Dans ta présence, dans ta présence, et na la guérison. Dans ta présence, ressentis-moi plus fort. Dans ta présence, et na la délivrance. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu m'y now. Dans ta présence, dans ta présence, et na mis fanastana ne on fanatrehanao. Alléluia, mon sentiment plus fort. Dans ta présence, et na la délivrance. Lasa hoe fanamasinao tsy misy toanao. Saint-Esprit, na peine à l'autre qui toi. Dans ta présence, dans ta présence, mena la guérison. Misy fanasitranana eo amin'ny fanatrehanao tompo. Dans ta présence, rehefa eo amin'ny fanatrehanao ao dia mahery. Eo amin'ny fanatrehanao dia misy fanafana. Présence, et na la délivrance. Laza hoe fanamasina tsy misy toanao. Saint-Esprit, na peine à l'autre qui toi. Saint-Esprit, na peine à l'autre qui toi. Saint-Esprit, na peine à l'autre qui toi. Merci Seigneur pour ta présence en ce lieu. Misaotra tompony amin'ny fanatrehanao eto amin'ity toerana ity Car nous savons que tu es là.
satria fantatra efa eto ianao Nous ressentons ta présence, Seigneur. tsapanay ny fanatrehanao tompo Tu es là pour nous bénir, eto ianao hitahanay pour nous guérir, anasitrana anay pour nous parler. hiteny aminay Seigneur, nous te prions de toucher notre cœur, tompo mangataka aminao zay hikasihanao ny fonay de toucher notre esprit, hikasika ny fananay de mélanger ton esprit à notre esprit, Seigneur, tena hoe ampifanaraka ny fananao ny car nous fananay voulons être un avec toi, Seigneur. satria teo iray aminao izahay Fais-nous connaître, Seigneur, tes voies, ampafantaro anay ny lalanao ton plan, ta volonté, Seigneur. ny dravitrao ny sitraponao tompo Enlève tout ce qui est de nous, Seigneur, esory zay avy aminay et donne-nous de toi, Seigneur, de omeo anay car zay anao nous zay voulons te manao ressembler, Seigneur. satria te hitovy aminao izahay Notre tompo désir, Seigneur, c'est d'être semblable à toi, Seigneur. ary ny fanirinay dia nitovy aminao tompo Seigneur, merci. tompo misaotra Merci anao pour ce moment misaotra ny amin'ity fotoa que nous ity pouvons te louer et t'adorer. ahafahanay miteranao sy Te miavoaka rendre la aminao gloire qui t'est due, Seigneur. ary mamerina ny voninahitra rehetra Merci parce anao que nous pouvons t'écouter. misaotra satria afaka mihaino anao Et nos izahay mains peuvent te toucher, Seigneur. ary ny tananay dia afaka Nous mikasika te anao rendons toute la gloire, averinay aminao ny voninahitra aujourd'hui rehetra et à jamais. ankehitriny ary Merci, mandrakizay Seigneur Jésus. misaotra jesosy Gloire à toi. voninahitra Et nous anao t'acclamons, Seigneur. dia teakao anao izahay Nous t'acclamons, Jésus. Alléluia. Nous pouvons prendre place. afaka mahazo toerana sika Bonjour à tous et bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne. miaraba antsika rehetra dia miaraba ihany koa andro izay manaraka mivantana rehetra Et bonjour une fois encore à la sœur Véro qui nous rend visite aujourd'hui. dia mamerina fiarabana ny ranapavero zay tonga miaraka amintsika androany C'est merveilleux de venir dans la présence du Seigneur. Amen. ary tena hoe mahafinaritra rehefa tonga eto amin'ny fanatrehan'andriamanitra amen C'est le meilleur endroit qu'on puisse, pour un enfant de Dieu, qu'on puisse être en tant qu'enfant de Dieu. ary izay a ny toerana tsara indrindra zay afaka hitoeran'ny zanak'andriamanitra amin'ny D'aller dans la mahazanak'andriamanitra présence du Seigneur. dia ny mandeha eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra Amen. amen Si vous avez votre Bible, nous allons lire un passage dans l'Évangile selon Luc. andao isika maiky andalana ao amin'ny filazantsara ny lioka Luc chapitre 14, lioka toko faefatra amby folo nous allons lire à partir du verset 15. dia vakitsika manomboka amin'ny andiny fatimy amby folo Luc chapitre 14, à partir du verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Jésus lui dit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure de souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. lioka toko faefatra amby folo andiny fatimy amby folo ary ny anankiray tamin'izay niara-nipetraka nihinana taminy dia nandray izany ka nanao taminy hoe sambatra izay hihinan-kanina ao amin'ny fanjakan'andriamanitra fa ho jesosy taminy nisy olona anankiray nanao fanasana lehibe ka nanasa olona maro ary naniraka ny mpanompony izy tamin'ny fotoana fisakafoanana ilaza amin'izay efa nasaina hoe andeha fa efa voavoatra izao ny fanasana Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. ary izy rehetra dia nitovy saina ka samy nanao fialana hoy ny voalohany taminy efa nividy tany aho ka tsy maintsy mandeha isa azy masina ianao ekeo ny fandavako ary hoy ny anankiray koa efa nividy omby folo aho ka andeha hamanitatra azy masina ianao ekeo ny fandavako ary hoy ny anankiray koa efa napakabady aho ko amin'izany tsy afaka makany
Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. » Ary noho ny tonga ilay mpanompo dia nambarany tamin'ny tompony izany dia tezitra ny tompotrano ka nanao tamin'ilay mpanompony hoe mandeha hanafaingana ho eny amin'ny lalambe sy ny sakely-dalany eto an-tanàna ka mpidiro ny malahelo sy ny kilemaina ary ny sambo ary ny mandringy. Ary hoy ilay mpanompo, tompoko, efa natao izay nandidinao ary mbola tsy feno ihany ny trano. Ary hoy ny tompo tamin'ilay mpanompony, mandeha any eny amin'ny lalambe sy ny sisim-boly ka tereo ny olona hiditra mba ho feno ny tranoko. Fa lazaiko aminareo tsy hisy hanandrana nandroko ireny olona nasaiko ireny na dia iray akory azy. Alors, cette invitation s'adresse à des gens spécifiques. Ito fanasana ito dia nomena olona manokana. Donc, il y a des gens qui sont invités à un grand souper. Zany hoe nisy olona izay nasaina tamin'ny fanasana. Donc, on leur a donné un honneur. Dia rehefa nomena voninahitra izy ireo Malheureusement, ils se sont montrés indignes. dia nampalahelo dia niseho ho tsy mendrika an'izany fanasana Parce izany que izy. chacun avait une raison particulière. Satria ny tsirairay dia samy nanana antony En manokana fait, chacun s'est justifié ary ny tsirairay dia samy nanamarina ny tenany et ils n'ont pas répondu à l'appel. dia tsy namaly ilay antso. On leur a donné un honneur, Nomena voninahitra izy ireo mais ils n'ont pas considéré l'honneur qu'on leur a donné. fa tsy nomena izy ireo lanja ny voninahitra izay nomena azy. Alors, imaginez que vous invitez quelqu'un à la maison. Eritreretony hoe manasa olonareo ho ao aminareo. Si vous invitez quelqu'un, c'est parce que vous lui donnez un honneur. Raha ohatra nareo ka manasa olona dia zany hoe omenareo azy ilay olona. Généralement, vous préparez quelque chose de spécial pour votre invité, n'est-ce pas? Dia matetika manao zavatra manokana nareo ho an'ilay asainareo sa tsy izany. Et combien grande est notre déception lorsqu'on invite quelqu'un et que cette personne ne vient pas. Dia tena hoe lehibe ny fahadisom-pana tenantsika rehefa manasa olontsika nefa tsy tonga ilay olona. Parce qu'on dépense beaucoup d'argent Satria tsika mandany vola pour be préparer quelque chose de spécial dia mba nanomanana zavatra manokana pour son invité. ho an'ilay olona nasaina. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici dans cette histoire. Dia izay no zavatra nitranga teto amin'ity tantara ity. Donc on a préparé un grand repas, Nanao fanasana ngeza be et il y avait des invités, ary nisy an'ireo olona nasaina mais malheureusement les invités n'ont pas répondu à l'invitation. fa nampalahelo dia tsy namaly an'ilay fanasana ireo olona nasaina. Alors le maître de la maison, il a envoyé son serviteur. Dia ilay tompotrano nandefa ny mpanompony Il a dit, va dans les rues, hoe mandehana eny amin'ny sisim-boly va partout où tu peux trouver des gens. ary mandehana any amin'ny rehetra any izay afaka hitanao olona. Tu ramasses toutes sortes de personnes que tu trouves, Dia angony izay karazan'olona rehetra hitanao any parce que le repas est prêt. satria efa vonona ny Le festin est fanasana, déjà prêt. efa vonona ny fety, On ne va pas le jeter. tsy ho ariana mihitsy io Il faut que ce soit mangé. fa tokony hohaniny io. Alors appelle toute catégorie de personnes que tu trouves dans la rue Dia atsoy izay karazan'olona rehetra hitanao eny an-dalana et amène-les ici pour manger. dia ento aty izy mba hisakafo. Alors le serviteur est parti dans les rues Dia lasa nandeha tany an-dalana ilay mpanompo et il a trouvé toutes sortes de sans-abri, dia nahita karazan'olona izay tsy manan-kelofana izy des pauvres, mahantra des malheureux, malahelo des mendiants, mpangataka des personnes handicapées, olona manan-kilemy, des personnes indignes. olona izay tsy mendrika. Donc dans un grand palais, Zany hoe tao amin'ilay lapa ngeza be il y a un grand festin nisy fety be tao qui est préparé
izay efa voaomana. Et qui sont les gens qui sont dans ce palais pour manger? Dia iza ireo olona izay ao anatin'io lampy io mba hihinana? Ce sont des gens indignes. Olona tsy mendrika. Ils sont entrés dans le palais royal Niditra tao amin'ny lampam-panjaka izy manger. ireo un grand festin. mba hihinana amin'ilay fanasana lehibe. Nous ne sommes pas sans savoir que il s'agit là des enfants d'Israël Ary fantatsika fa miresaka ny zanak'Israely izy que eto Dieu avait choisi, izay novidian'Andriamanitra, qu'il a fait alliance avec lui, izay nanaovan'Andriamanitra fanekena. mais qui malheureusement, Fa mampalahelo lorsque Dieu a envoyé son Fils, rehefa naniraka ny zanany Andriamanitra ils se sont saisis de lui. dia nosamborin'izy ireo izy, Ils l'ont martyrisé, dia novonoan'izy ireo, ils l'ont maltraité, nataony tsinitsininy, ils l'ont crucifié. nomboany, Ils ne l'ont pas accepté, tsy nandray azy izy, ils l'ont rejeté. tsy nandray azy izy. Alors le Seigneur s'est tourné vers toi et moi. Dia ny tompo dia nitodika tamiko ansy taminao, Nous qui ne méritons pas, isika izay tsy mendrika, nous sommes ceux qui sont estropiés, isika ireo kilemaina, nous sommes ces pauvres, ces misérables, isika le mahantra, le ces tsinitsininy, pécheurs, le mpanota. et Dieu s'est tourné vers nous. Dia Andriamanitra nitodika taty amintsika. Oh, quelle grâce. Tena hoe fahasoavana zany. Amen. Amen. Nous sommes pleins de défauts. Tena hoe feno fahadosoana isika. Nous étions des pécheurs. Isika dia mpanota taloha. Le Seigneur nous a ramassés dans les rues, Dia ny tompo nanangona antsika teny an-dalambe. dans la perdition éternelle où nous étions. Tany amin'ny fahaverezana mandrakizay izay nisy atsika. Et il nous a invités dans son palais. Dia nasainy isika hiditra ao amin'ny lapany. Nous ne méritons pas cela, Tsy mendrika an'izany isika, mais par sa grâce, fa noho ny amin'ny fahasoavany il a fait de nous ses enfants. dia nataony ho tonga zanany isika. Amen. Amen. Paul a dit dans son épître aux Romains, Paoly dia milaza ao amin'ny epistily nosoratany ho an'ny Romanina, il n'y a point de juste, même pas un seul. tsy misy marina na dia iray akory azy, Mais tous ont péché fa efa nanota avokoa et sont privés de la gloire de Dieu. ary tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. On va lire ça. Romains 3, verset 10. Romanina toko fahatelo Oh, andiny Seigneur. fahafolo. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Araka ny voasoratra hoe tsy misy marina na dia iray akory azy, tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra, samy nania avokoa izy rehetra, Oui. samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, ary tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory azy. Verset 12. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory azy, fa sana misokatra ny tendany, ny lelany no anaovany fitaka, ny poiziny menarana no ambanin'ny molony. Frères et sœurs, Raha lasanabavy voilà ce que nous sommes ou ce que nous étions. ohatran'izany isika na tany amin'izany nisy atsika, Des pauvres, mahantra, malheureux, malahelo, des pécheurs, mpanota, souillés, maloto, indignes. tsy mendrika. Mais le Seigneur s'est tourné vers nous. Fa ny tompo dia nitodika tany amintsika, Dans son amour, tao amin'ny fitiavany, dans sa grâce, ao amin'ny il fahasoavany, nous a rachetés,
dia ny vidiny et isika veut partager avec nous dia tiany hozaraina amintsika son royaume, ny fanjakany, sa vie. ny fiainany. Nul n'est au-dessus de l'autre. Ary tsy misy hoe ambony noho ny hafa, Nous sommes tous pareils devant le Seigneur. fa mitovy avokoa isika eo anatrehan'ny tompo. Nul n'est meilleur que l'autre. Ary tsy misy tsara kokoa noho ny hafa, Nous sommes pauvres et malheureux. fa tena hoe mahantra isika sady malahelo, Nous sommes misérables. tsinitsinina. Imaginez que dans cette salle, Eritrereto hoe ato amin'ity efitrano ity, non, pas cette salle-ci, dans la salle de fête, eritrereto hoe ao anatin'ilay trano fanasana, efitrano fanasana, il y a quelqu'un qui est honorable, misy olona izay manana voninahitra qui vient dans la salle de fête, tonga ao anatin'ilay toeram-pilanonana, il voit tout le repas qui est préparé, dia hitany ilay sakafo izay vonina izay nomanina, toutes les dépenses qui ont été faites, ilay vola rehetra izay laniana, mais en regardant les invités, fa rehefa mijery an'ireo olona nasaina izy, ce sont des sans domicile fixe, dia ireo olona ireo dia tsy manan-kelofana, des misérables, olona tsinitsinina, des pauvres, mahantra, des rejetés de la société, olona izay nahiliky ny fiarahamonina, des gens qui n'ont même pas la possibilité de prendre une douche, olona izay tsy afaka, tsy manana fahafahana na dia ny andro dans azy une salle luxueuse, ao amina toerana tena manakaza, et tous les invités, dia ireo izay nasaina rehetra, quand on regarde les invités, rehefa jerena ireo izay nasaina, il y a un qui est plein d'ulcères, misy izay feno fery, qui se moque de celui qui ne s'est pas douché depuis 1 mois, 2 mois. misy ray feno fery dia maneso ilay olona izay tsy nandro ray volana na 2 Et volana, qui lui dit, toi tu as une odeur de mort. dia miteny hoe ohatra misy fofona maty ianao, Ça fait combien de temps que tu n'as pas pris ta douche? hafiriana izay ianao tsy nandro. Celui qui a des ulcères. Hein. Ilay olona izay manana fery no miteny an'izay Vous imaginez un peu cette image? azonareo sara an-tsaina ve izay sarisary izay, Où il y a un aveugle na hoe misy jamba qui se moque d'une personne qui est muette izay maneso olona anankiray izay mona, parce que lui il voit et parce que lui il ne voit parce que lui il peut parler mais l'autre il ne peut pas parler. satria izy afaka miteny ary ilay anankiray tsy afaka miteny. Un aveugle qui se Jamba moque d'un muet. miome an'ilay mona, Un sourd qui se moque d'un handicapé. misy marenina miome an'ilay manan-kilema. Vous voyez un peu ce tableau? Hitana azonareo sary an-tsaina ve zany? Ce tableau, c'est le tableau d'une église Ary izay sary izay dia sary ny fiangonana, où des personnes indignes hoe ny olona tsy mendrika qui sont rachetées par grâce izay novidiana tamin'ny fahasoavana. on se met à regarder les imperfections des uns Hoe lasa mijery ny tsy fahatanteran'ny hafa, des uns et des autres. ny tsy fahatanteran'ny hafa. La chair, Ny nofo elle peut nous pousser dia mety manosika atsika à ne pas voir ce que nous sommes, tsy ahita mahatsika atsika, mais à voir ce que sont les autres. fa ahita ny hafa, maizy ny hafa. La chair, je veux dire. Nofo izay teneniko izay C'est très difficile pour nous ary tena sarotra ho atsika de regarder ny mijery nos imperfections ny tsy fahatanterantsika, et à voir ary tsika mahita
les imperfections des autres. ny tsy fahatanteran'ny hafa. Frère, c'est très difficile Rahalahy tena sarotra de se tenir derrière ce pupitre. ny mijoro eto aorianan'ity pilipitra ity, De parler de la part de Dieu hoe miteny avy amin'Andriamanitra au peuple de Dieu amin'ny vahoaka an'Andriamanitra sans pour autant, sans cibler qui que ce soit, hoe tsy teny na iza na izy, on n'est pas là ary tsy eto izahay pour juger, mba hitsara, pour condamner, anameloka, pour jeter la pierre à qui que ce soit, na hitora-bato an'izaniza, ni en montrer du doigt qui que ce soit. na hanondry tanana aniza na izy. Les premières personnes qui sont concernées par la parole de Dieu, Ary ny olona voalohany izay voakasiky ny tenin'Andriamanitra c'est d'abord nous-mêmes. dia ny tenanay aloha. Amen. Amen. C'est très difficile, frères et sœurs. Ary tena sarotra izany raha lasaina bavy. Mais le Seigneur, Fa ny tompo il veut une église pure et sans tache. te hanana fiangonana izy madio ary tsy misy pentina. Le Seigneur nous a mis dans une église Ny tompo dia nametraka antsika ao anatin'ny fiangonana parce qu'il veut travailler en nous, satria te hiasa ao amintsika izy, à commencer par nous-mêmes. manomboka amin'ny tenantsika aloha. Quelle grâce d'avoir l'évangile, Tena hoe fahasoavana ny manana ny filazantsara, le message de la croix, ny afatry ny azo fijaliana, qui nous traite. izay Qui manamboatra anay. Et les premières personnes, encore une fois, Ary ny olona voalohany averiko indray qui sont concernées, izay voakasika c'est d'abord nous-mêmes. dia ny tenanay aloha. Amen. Amen. Parce qu'on doit partager la parole Satria raha tokony hizaran'ny tenin'Andriamanitra izay sans viser personne. ary tsy hanondro na iza na iza, tsy mikendry na iza na iza, Personne. tsy mikendry na iza na Il y a iza, une crainte dans notre cœur ary misy tahotra ao anatin'ny fonay parce que nous serons jugés satria ho tsaraina ihany koa izahay pour toute parole ny amin'ny teny rehetra que nous avons portée izay noentinay devant l'Église. teo anatrehan'ny fiangonana. Jacques a écrit, Ary Jakoba dia nanoratra il a dit, izao lazainy ne soyez pas nombreux à instruire, hoe à aza maika ny ampianatra parce que vous serez jugés durement. satria ho mafy kokoa ny fitsarana anareo. Amen. Amen. L'Église, le Seigneur a besoin d'une Église pure et sans tache. Ary ny fiangonana dia mila, ny tompo dia mila fiangonana madio sy tsy misy pentina. Et regarde ce qui ne va pas dans notre vie Izy dia mijery izay zavatra tsy mety eo amin'ny fiainantsika et veut purifier. dia te hanadio an'izany izy. Je ne suis pas meilleur que vous, frères et sœurs. Ary zany tsy tsara kokoa no ianareo ary lasaina bavy. Le Seigneur aussi veut me briser. Fa ny tompo ihany koa dia te hanorotoro ahy. Nous n'avons pas besoin de nous parler les uns les autres. Ary mila mifampiresaka isika. Nous avons besoin de nous corriger les uns les autres. Ary mila mifanitsy isika. Je suis votre gardien. Izao dia mpiandry anareo. Vous êtes mes gardiens. Ary anareo ihany koa dia mpiandry ahy. Je veille sur vous. Za dia mijery anareo. Nous veillons sur vous. Ary zahay dia miandry anareo. Et vous avez le devoir de veiller aussi sur nous. Ary anareo ihany koa dia manana didy mba hiandry anay. Amen. Amen. Mais lorsque je veille sur vous, Fa rehefa miambina anareo comment est-ce que je vous parle? ohatrany ahoana fomba hiresako aminareo?
Je ne peux pas vous parler dans le but de vous écraser. Tsy afaka miresaka aminareo mba hoe hatonga anareo ho vohitsakitsaka. Personne n'a le droit de parler à un frère ou à une sœur Ary tsy misy manana zo hiresaka amina ralàna anabavy anankiray dans un esprit de colère, ao anatina fanahy fahatezerana, dans un esprit de haine, ao anatina fanahy fankahalana, dans un esprit de jalousie, ao anatina fanahy fialonana, dans un esprit d'amertume, ao anatina fanahana fangidiana, mais dans le but d'édifier. fa ao amin'ny fanotanjona dia ho fampandrosoana. Nous sommes appelés à nous édifier les uns les autres, Ary natsoina itsika mba hifampandroso mais pas à nous écraser les uns les autres. fa tsy hifanitsaka antsika tsirairay avy. Amen. Amen. Et ça n'est pas facile. Ary tsy mora zay. Il y a un grand danger Fa tena hoe misy loza lorsque nous utilisons nos émotions et nos sentiments tena hoe zava-doza rehefa mampiasa ny fihetsempontsika isika pour parler à nos frères et à nos sœurs. mba hiresantsika amin'ny ralàna anabavitsika. Nous ne pouvons pas laisser passer le péché. Tsy afaka tsika mamela fahotana mitranga koa. Nous avons besoin de réprimander le péché. Mila isika tena hoe mananatra ny amin'ny fahotana Mais avec amour. fa amin'ny fitiavana. Amen. Amen. Il est facile pour la chair de parler avec légèreté. Ary tena hoe mora ho an'ny nofo ny miteny amin'ny famevanana. J'ai peur, frères et sœurs. Tena hoe matahotra raha lasanabavy De me tenir devant vous. ny mijoro eto anatrehanareo Parce que je m'examine moi-même satria rehefa mandinika ny tenako à travers la parole de Dieu. amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Comment est-ce que je vois mon frère ou ma sœur? Hoe ohatry ny ahoana ny fahitako ny ralako ny ananabaviko. Parce qu'en fonction de la manière dont je regarde mon frère ou ma sœur, Satria amin'ny alalan'ny fomba hijerevako ny ralako ny ananabaviko de cela dépend de la manière dont je vais parler. dia miankina amin'izay ny fomba hiresahako. Nous ne sommes pas appelés pour pointer le doigt sur personne. Ary isika dia tsy nantsoina hanondro tanana na iza na iza. Parce qu'il n'y a point de juste. Satria tsy misy marina na dia iray akory aza. Mais cela ne veut pas dire Fa tsy midika nefa izany qu'on va laisser le péché régner dans l'Église. hoe avelantsika anjaka eto amin'ny fiangonana zany ny fahotana. Chacun des enfants de Dieu, Ny tsirairay dia zanak'Andriamanitra. chaque frère et chaque sœur, Ny rahalahy tsirairay avy ny anabavy tsirairay avy c'est une personne que le Seigneur a acquis par son sang. dia olona iray izay nalain'ny tompo tamin'ny alalandrany. Et nous avons besoin Dia mila isika de témoigner du respect maneho fanajana envers cette personne, amin'ny olona anankiray io parce qu'il a de la valeur aux yeux du Seigneur. satria izy dia manan-danja eo anatrehan'ny tompo. Et notre devoir Ary ny adiditsika à chacun, amin'ny tsirairay avy c'est de nous tenir la main dans la main, dia ny mifandray tanana, de nous exhorter, mifampahery, de nous encourager, mifampirisika de nous édifier les uns les autres, ary mifampandroso isika tsirairay avy. de parler Hiresaka dans le but de construire, amin'ny tanjona hoe anorina dans la crainte du Seigneur. ao anatin'ny fatahorana ny tompo.
notre femme ou notre mari, ny vadisika moi personnellement, ho ana manokana ma femme, ny vadiko avant d'être ma femme, talohan'izy hoe vadiko elle est d'abord un enfant de Dieu. dia zanak'Andriamanitra izy aloha. Mes enfants, Ny zanako avant d'être mes enfants, mialohany hoe mahazanako azy ce sont un don du Seigneur. dia fanomezana avy amin'ny tompo. J'aurai des comptes à rendre au Seigneur Ary anao tatitra eo anatrehan'ny tompo pour toute parole ny amin'ny teny que rehetra je prononce envers eux. izay teneniko amin'izy ireo, Et toute parole qui sort de ma bouche sy ny teny rehetra izay mivoaka amin'ny vavako, doit construire. ary ny teny rehetra mivoaka amin'ny vavako Mais dia pas tokony écraser. anorina fa tsy anitsaka Comment nandrava. sommes-nous dans nos relations Ohatrany ahoana isika eo amin'ny fifandraisantsika entre frères et sœurs, amin'ny rahalasanabavy, devant nos frères et sœurs, eo anatrehan'ny derrière le rahalasanabavitsika dos de nos frères et sœurs? ary ao aorianany rahalasanabavitsika? Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Inona ny zavatra resantsika? Qu'est-ce que nous sommes en train de raconter Inona ny zavatra tantaraintsika pour toutes ces personnes amin'ny momba que an'ireny le olona, Seigneur a acquis par son sang? momba an'ireny olona izay efa vidian'ny tompo tamin'ny rany ireny? Suis-je dans une bonne position Ary za ve eo amina toerana hoe pour juger mon frère eo amina toerana hoe ou pour afaka juger ma sœur? mitsara ny rahalahyko any ananabaviko? Je vous dis franchement, Tena lazaiko aminareo je suis dans une mauvaise position. tena tsy eo amin'izany toerana izany Je suis indigne. tsy mendrika. Mais ce n'est pas parce que je suis indigne que je ne peux pas parler. Fa tsy hoe satria tsy mendrika nefa dia tsy afaka miteny azy zany. Mais quand je parle, Fa rehefa je miresaka dois parler avec crainte. dia tokony miresaka miaraka mitahotra. Amen. Amen. Il y a une croix que je dois porter Ary misy azy fijaliana izay tokony hoentiko lorsque j'ouvre ma bouche, rehefa manokatra ny vavako devant ou derrière le dos de mon frère. eo anoloany na ao amin'ny tsitan'ilay rahalahiko na ny anabaviko. Comment est-ce que nous reconnaissons nos frères? Ohatrany ahoana ny fahafantarantsika ny rahalahintsika? Lisons un passage dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Korinthiana faharoa toko fahadimy. On va lire 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 16. Korinthiana faharoa toko fahadimy andiny fahenina amby folo. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, 2 Corinthiens 5. Ça va? 2 Corinthiens 5, 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika, eny na dia nahafantatra ny Kristy araka ny nofo azy isika, ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha indreo, efa tonga vaovao ireo. Dès maintenant, Ankehitriny nous ne connaissons personne selon la chair. dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika. Je ne connais personne, aucun frère, selon la chair. Tsy mahalala olona na rahalahy araka ny nofo intsony. C'est-à-dire, Izany hoe Paul est en train de dire ici,
sao lazainy que Paoly lorsque je regarde mon frère, hoe rehefa mijery ny rahalahiko a lorsque je regarde ma sœur, rehefa mijery ny anapaviko je a ne le regarde pas avec ses défauts. dia tsy mijery azy a miaraka amin'ny fadisony a Nous sommes encore dans la chair, mbola ao anatin'ny nofo nous isika sommes imparfaits, tsy tanteraka isika mais je crois. fa mino a Comme ma vie est sur l'autel, tahaka ny hoe ny fiainako a eo je amin'ny crois alitara que la vie de mon frère dia mino ihany koa hoe ny fiainany et la vie rahalahiko de a ma sy sœur ny fiainany est anapaviko a aussi sur la chair, sur l'autel. dia eo amin'ny alitara ihany koa Et je ne regarde pas ses faiblesses, dia tsy mijery azy amin'ny fahalemeny a mais je regarde Jésus en lui. fa mijery any jesosy ao aminy Je regarde une personne qui est rachetée mijery a olona efa voavidy a comme moi. tahaka ahy J'étais indigne, tsy mendrika mais taloha Dieu dans sa grâce, fa andriamanitra atao il amin'ny n'a pas fahasoavana considéré mes péchés, dia tsy noeritreretiny a ny fahotako mais il m'a sauvé. fa nyvonjeny Je a ne suis pas parfait, tsy tanteraka mais il a m'accepte tel que je suis. fa ny ekeny a maizao a Alors j'ai le devoir dia manana adidy a de zany a regarder mon frère et ma sœur hijery a ny rahalahy sy ny anapaviko a comme le Seigneur me regarde. tahaka nijeren'ny tompo a Comme le Seigneur regarde mon frère et ma sœur. tahaka nijeren'ny tompo a ny rahalahiko a sy ny Il ne anapaviko regarde pas ses imperfections, tsy mijery ny tsy fahatanterahana izy mais il a voit un enfant racheté. fa mahita zanaka efa voavidy Amen. amen Amen. amen Je ne peux pas aller au festin tsy afaka miditra ao amin'ny fanasana et me moquer du lépreux dia miome a an'ilay boka alors que moi je dégage une odeur de mort. nefa nefa izara misy fofona faty Amen. amen Maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. koa dia tsy mahalala olona intsony a araka ny nofo a isika Si nous avons connu cette personne selon la chair, raha ohatra tsika ka nalala ny olo io a araka ny nofo je l'ai connu avec ses défauts. fantatra izy a tamin'ny fadisony Peut-être il a encore des défauts. mety mbola manana fadisony izy a Mais qu'est-ce que je fais? fa inona ny ataoko Je prie pour lui. mivavaka ho azy a S'il faut lui parler, je vais lui parler. ary raha tokony resaka aminy a dia resako izy Mais dans l'objectif de le gagner. fa ny tanjona dia ny ahazo azy Dans le but de l'édifier. ny tanjona dia ny ampandroso azy Pas de l'écraser. tsy ny anonitsakitsaka azy akory Maintenant, ary ankehitriny a nous ne connaissons personne dia tsy mahalala olona intsony selon la chair. araka ny nofo a isika Mon frère, ny rahalahiko a ma sœur, ny anapaviko a je ne le regarde pas dans le naturel, tsy mijery azy a araka ny tamaso a mais je dois le regarder dans l'esprit, fa jereko a ao amin'ny fanahy izy comme le Seigneur le voit. tahaka nijeren'ny tompo azy Le considérer comme le Seigneur le considère. ary hieritreritra ny momba azy a tahaka ny Comme le fieritreretan'ny tompo Seigneur azy use de grâce envers moi, tahaka ny anomezan'ny tompo ny fahasoavany ahy je dois user de grâce envers mon frère et ma sœur. tahaka ny anehoan'ny tompo ny fahasoavany amiko a dia tahaka izany ihany koa ny anehoako fahasoavana Car amin'ny si quelqu'un rahalasana est en Christ, satria raha misy olona ao amin'ny il kristy est une nouvelle créature. dia olom-baovao izy Car si quelqu'un est en Christ, satria raha misy olona ao amin'ny sa kristy vie est sur dia l'autel. ny fiainany a dia eo amin'ny Ça alitara brûle, ary ça brûle. ary mirehatra Le Seigneur travaille en lui ary ny tompo a dia miasa ao anatiny et je fais confiance. dia matoky a Comme je ne suis pas parfait, tahaka ny hoe za dia tsy mon frère et tanteraka ma sœur ne sont pas parfaits. ny raha lasy anabavika ihany koa a dia tsy tanteraka Cela ne pas à dire que bon, il n'est pas parfait, je laisse parce qu'il n'est pas parfait. dia zany koa dia tsy midika hoe tsy tanteraka izy Mais avelako qu'est-ce que je amin'izao dois zany faire satria pour tsy tanteraka l'aider? izy fa inona ny tokony ataoko anapiako azy Si je peux l'aider, raha afaka manampy azy a
Et si je vais l'aider, Ary raha hanampy azy ce n'est pas avec mon amertume, tsy miaraka amin'ny ce n'est pas avec fankitoako la haine, miaraka amin'ny ce fankahalana n'est pas avec colère, miaraka amin'ny ce n'est pas fahatezerana avec rancune et rancœur, na miaraka amin'ny alahelo mais avec amour. fa miaraka amin'ny fitiavana. Voilà le chemin que nous avons besoin de prendre. Ary izay ny lalana tokony raisintsika Jusqu'à ce que nous parvenions tous mandra-pahatonga antsika à l'unité de la foi. amin'ny firaisan'ny finoana. Jusqu'à ce que nous soyons tous unis Mandra-pahatonga antsika rehetra ho iray de cœur et d'esprit. ao amin'ny fo sy amin'ny fanahy. C'est un chemin, Ary lalana le izy c'est une œuvre asa le izy que le Seigneur a besoin de faire en moi, izay mila ataon'ny tompo ao amiko, en chacun de nous. ao amin'ny tsirairay avy amintsika. La chair, Ny nofo elle me pousse dia manosika antsika à faire sa volonté, anao any sitrapon'ny nofosika, à haïr mon frère, ankahala ny rahalahy, à détester ma sœur. ankahala tsy ho tia ny Mais j'ai besoin de la anapavy, crucifier fa tena mila manombo azy tous les jours. isan'andro. Il y a certains endroits, Fa misy toerana sasasasany ça s'est passé en Galatie, on va lire un passage. ndao isika hamaky an-dalana Galates chapitre 2. ao amin'ny Galatiana toko faharoa Galates chapitre 2, on va lire le verset 4. Galatiana toko faharoa andiny fahaefatra no vakitsika. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Teno ny rahalahy sandoka nampidirina misokosoko izay niditra mangingina hisafo ny fahafahantsika izay ananantsika ao amin'ny Kristy Jesosy mba hanandevozany atsika. Donc il y a des frères Izany hoe misy rahalahy qui se sont glissés izay dans l'église niditra de la nisokosoko Galatie. tao amin'ny fiangonana tao Galatia. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ary inona nataony? Ils espionnaient les mouvements des chrétiens. Izy ireo dia nisafo na nitsikilo ny fihetsiky ny kristianina tao. Il y a des endroits Misy toerana où les chrétiens hoe ny kristianina espionnent la vie des uns et des autres ny ataony dia mitsikilo ny fiainany tsirairay pour avy pouvoir, mba hahafahany pour regarder qu'est-ce qui ne va pas. mba hijereny hoe inona ny tsy mety. Comme si eux, ils étaient parfaits. Ohatrany hoe izy ireo dia tanteraka Mes frères, nous ne sommes pas parfaits. fa isika dia tsy tanteraka Nous ne sommes rahalahy, pas encore parvenus. mbola tsy tonga isika. Je ne suis pas parvenu. Izaho mbola tsy tonga Je ne peux pas espionner. Je ne suis pas appelé à espionner la ary vie de tsy mes frères. nantsoina hitsikilo ny fiainan'ny rahalahiko, Entrer dans la vie de mon frère. hiditra amin'ny fiainan'ny C'est pour rahalahy. la liberté que le Seigneur nous a affranchis. Fa tamin'ny fahafahana no ny antsony Kristy atsika Nous sommes libres. afaka isika Personne ne va entrer dans la vie de qui que ce soit. ary tsisy hiditra amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Mais la liberté ne veut pas dire désordre. Fa ny fahafahana dia tsy midika akory hoe fikorotanana. Amen. Amen. Nous sommes libres, frères et sœurs. Afaka isika raha lasa Nous napavy, pouvons faire des erreurs. afaka hoe manao fahadisoana isika, Nous pouvons faire des erreurs. mety afaka manao fahadisoana isika, Mais cela ne nous donne pas le droit fa tsy manome atsika zo zany akory d'aller fouiller dans la vie d'un frère ou d'une sœur hoe andeha hisavasava any amin'ny fiainan-dralana pour ny chercher anapavy qu'est-ce qui ne va pas. mba hijery hoe inona tsy Parce mety. que là, on sera animé par un esprit de condamnation. Fa eo isika dia lasa etsihany fanahin'ny fanamelohany. Amen. Amen. En regardant notre frère, Rehefa mijery rahalahintsika isika, en regardant notre sœur, rehefa mijery ny anapavintsika nous isika voyons un frère. dia mahita rahalahy isika, Pas un païen. tsy olon'izao tontolo izao Nous voyons une sœur. fa mahita anapavy, Pas une étrangère. tsy olona vahiny akory na olona hafa.
un membre du corps de Christ. fa olona ao anatin'ny tenan'i Kristy. Nous sommes frères et sœurs. Ary isika dia mpiralahy sy mpirahavavy. Et dans une famille, Dia ao anatina on ankohonana peut se corriger afaka mifanitsy avec amour. amin'ny fitiavana On n'accuse pas, ary tsy manameloka, on ne condamne pas, tsy on manameloka, n'écrase pas, tsy manao tsinitsiny, tsy manao tsinitsinina, mais on fait tout dans le but de construire. fa manao ny zavatra rehetra amin'ny tanjona hoe ananganana. Frères, sachez que c'est une très lourde responsabilité. Tena fantaro lasana bavy hoe tena andraikitra mavesatra, Une très lourde responsabilité. tena hoe andraikitra mavesatra, Parce que nous avons besoin de nous juger personnellement, hoe tokony tsara tena tsika aloha isika voalohany, individuellement. sika tsirairay aloha, Mais malheureusement, fa mampalahelo quand la parole nous parvient, rehefa tonga amintsika ny teny, parce que la parole c'est un miroir, satria ny teny dia toy ny fitaratra, mais ce qui est vraiment dommage, fa ny mampalahelo bien souvent quand on regarde ce miroir, dia indraindray tsika rehefa mijery an'ity fitaratra ity, parce qu'un miroir on se voit, satria tsika rehefa mahita fitaratra dia mahita mais ny bien tenantsika, souvent quand je regarde le miroir, dia indraindray rehefa mijery an'ilay fitaratra je vois le visage de Fali. dia nitary amin'ny faly ny hitako. Oui ou non? Zany sa tsy zany? J'ai tendance à dire, Fali, il y a quelque chose là, ça va pas. Dia lasa miteny hoe faly misy zavatra tsy mety ty. Ce n'est pas, je répète encore une fois, Ary averiko ihany ce n'est pas qu'on ne peut pas nous reprendre les uns les autres, tsy hoe tsy afaka mifanitsy akory isika tsirairay avy mais que tout cela soit fait dans le but de construire, fa izany ane dia ho amin'ny tanjona iray dia fananganana, pas pour détruire, tsy handrava akory mais pour édifier. fa ampandroso. Amen. Amen. Ce qui sort de notre bouche Izay rehetra mivoaka amin'ny vavatsika doit servir pour l'édification, dia tokony handray anjara amin'ny fampandrosoana, pour l'encouragement. ho amin'ny fampirisihana. Laissons le monde Avelao zao tontolo zao utiliser la langue ampiasa ny lelany comme il veut. arak'izay itiavany azy, Mais nous, fa isika nous avons besoin d'amener notre langue mila isika mampiasa ny lelantsika, à la croix. mitondra ny lelantsika eo amin'ny hazo fijaliana, Mettre un frein ary manisy isatra dans notre bouche. eo amin'ny vavatsika, Que s'il y a lieu de prononcer des paroles, hoe raha misy fotoana tokony teny isika, que ce soit des paroles d'encouragement. tena hoe aokane zany ho teny fampaherezana, Des paroles d'exhortation teny ho fampirisihana pour la construction du corps de Christ. ho amin'ny fananganana ny tenan'i Kristy. Je répète, Averiko ihany ce n'est pas que nous avons à fermer notre bouche. tsy hoe tokony hanakombona ny vavatsika zany isika, Nous sommes les gardiens les uns les autres, fa isika no mpiambina ny tsirairay, mais pas les espions les uns des autres. fa tsy pitsikilo ny tsirairay. C'est différent. Samihafa zany Un gardien ny mpiambina et un espion. sy ny pitsikilo. Ayons la liberté Ary aoka isika hanana fahalalahana de nous parler les uns les autres mba hifampiresaka
avec amour. amin'ny Parce fitiavana que nous sommes frères et sœurs. satria isika dia rahalasy Nous anapavy faisons partie d'une même famille. ary ao anatina ankonana iray isika Nous avons les imperfections, manana tsy fantanterana isika mais nous avons besoin de nous encourager fa mila mifampahery isika pour grandir, mba hitombo pour avancer, mba handroso pour progresser dans le Seigneur. handroso ao amin'ny tompo Parce que nous ne sommes pas encore arrivés. satria isika dia mbola tsy tonga C'est pas que nous avons besoin de fermer nos yeux. Tsy hoe mila manakipo masontsika zany isika Nous avons besoin d'ouvrir les yeux mila manokatra masontsika isika pour voir où est-ce que nous allons, mba ahitantsika hoe aiza no andeha pour amintsika savoir où sont nos frères et nos mba sœurs. ahafantarantsika hoe aiza ny rahalasy anapavisika S'ils sont fatigués, raha reraka izy a s'ils ont arrêté de courir, raha efa nijanona niazakazaka s'ils izy sont liés par le péché, raha ohatra izy ka voafatotry ny fahotany s'il y a quelque chose qui les empêche d'avancer, raha misy zavatra manaka anazy tsy handroso que nous soyons prêts à les aider dia tena vonina isika hanampy azy pour que nous puissions avancer ensemble. mba ahafahantsika miaraka mandroso Nous avons cette responsabilité. ary manana an'izay andraikitra izay isika Comment pouvons-nous nous aider les uns les autres ahoana moa ny ahafahantsika mifanampy a si nous fermons les yeux? raha ohatra tsika ka manakipo masontsika Comment est-ce que nous pouvons nous aider les uns les autres ahoana ny ahafahantsika mifanampy si nous fermons notre bouche? raha ohatra tsika ka manakombona vavantsika Nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres. fa tena mila mifanohana isika L'église n'est pas un club ary ny fiangonana dia tsy klioba akory a où nous allons nous retrouver hoe mifankahita fotsiny isika le dimanche isaky ny alahady et sourire, dia nous dire fampitsikitsiaka bonjour dia miteny manahoana et faire de la diplomatie dia manao fahaiza miresaka pour ne pas nous blesser. mba tsy handratra Parfois, on peut se blesser. indraindray tsika mety mifandratra La correction, parfois, ça fait mal. ary mifanitsina indraindray dia tena marary a Mais si on blesse fa raha ohatra tsika ka en nandratra corrigeant, teo ampanitsina c'est pas dans un état de cœur pour détruire dia tsy hoe tao anatina toe-po a andrava akory ou vider notre sac na hoe amoaka izay any anatsika rehetra any a dans le but d'écraser. amin'ny tanjona iray hoe anitsakitsaka Mais dans le but de construire. fa amina tanjona hoe anangana C'est comme lorsque nous corrigeons nos enfants. tahaka ny hoe isika rehefa manitsy ny zanakitsika Parfois, nos enfants, ils ont mal au cœur indraindray a izy ireo dia marary ny fony quand on les corrige. rehefa ahitsy izy Mais nous faisons cela non pas pour les écraser, fa nanaovantsika an'izany tsy hoe ny anisakitsahana azy ireo mais nous akory a savons que c'est pour leur bien. fa fantatsika hoe ahatsara azy ireo zany Mes frères, nous avons besoin de quitter l'esprit de religion raha laha tena mila miala ao am'fana fombafomba-pivavana isika et de nous charger de notre croix. dia mitondra ny azo Nous avons fijaliantsika une croix à porter. ary manana azo fijaliana izay tokony Si nous hoentsika voulons isika vivre une vie d'église normale, raha ohatra tsika ka tena ianana fianam-piangonana araka ny tokony ho nous izy aurons à nous parler directement, dia tena hoe mila mifampiresaka mivantana isika franchement, mahitsy a sans hypocrisie, tsy misy fiatsaram-bela avec amour, miaraka dans ny le fitiavana but de construire, ao amin'ny tanjona ny pour que nous puissions fanorenana avancer ensemble. mba ahafahantsika miaraka mandroso C'est ça l'Église. ary izay ny fiangonana Autrement, fa raha tsy izay nous allons être des religieux dia tahaka ny mpanao et fombafomba-pivavana nous isika respecter hypocritement. dia mifanaja amin'ny fiatsaram-belatsy Le Seigneur peut nous parler. ary ny tompo a dia afaka miteny amintsika Il parle à notre conscience. miresaka amin'ny fieritreretantsika Nous pouvons écouter dia afaka miaino isika ce que le Seigneur nous dit izay lazain'ny tompo amintsika sur un aspect, amina lafin-javatra iray sur un aspect de notre vie. eo amin'ny lafim-piainatsika anankiray Nous avons la liberté d'écouter.
Ary manana fahafana isika quand le hiaino izany. Seigneur nous parle Rehefa miresaka amintsika ny tompo et d'obéir. dia mankatoa. Mais si nous n'obéissons pas, Fa raha tsy mankatoa lorsque isika, le Seigneur nous parle, rehefa miresaka amintsika ny tompo il continuera à nous parler. dia hitoy hiresaka Mais amintsika ce qui izy. est triste, Fa ny mampalahelo notre conscience finit par mourir. dia maty ny fieritreretantsika On n'entend pas. dia tsy maheno Même si le isika. Seigneur nous reprend, Na dia efa manitsy on isika n'entend ny pas. tompo dia tsy parce haintsika. que nous persévérons sur notre chemin. Satria isika dia mitoetra eo amin'ilay lalantsika. Le Seigneur nous a donné une conscience Fa ny tompo dia nanome antsika fieritreretana, et par cette conscience, ary amin'ny alalan'izay fieritreretan'izay le Seigneur nous parle. miresaka amintsika ny tompo. Le Seigneur nous interpelle. Ny tompo dia miantso antsika, Quand nous sommes sur une mampatsiahy voie antsika. Rehefa eo amin'ny lalana isika qui n'est pas selon sa volonté, izay tsy araka ny sitrapony, il nous interpelle. dia miantso mikasika antsika izy. Amen. Ne laissons pas notre conscience mourir. Andao isika tsy hamela ny fieritreretantsika ho faty, Surtout par rapport à nos relations indrindra eo amin'ny fifandraisantsika entre frères et sœurs. amin'ny rahalahy sy ny anabavy. Parce que sinon, Satria raha tsy izay on tombe dans l'hypocrisie. dia ho latsaka ho anatina fiatsaram-belatsia isika. La première personne à laquelle je m'adresse ce matin, Ary ny olona voalohany izay resako amin'ity maraina ity dia ny tenako aloha. la seule personne à laquelle je m'adresse ce matin, Ary ny olona izay resako amin'ity maraina ity la olona seule tokana personne, c'est moi. dia izaho. Frère, Rahalahy, andao isika par le anaiky renouvellement de l'intelligence. iova amin'ny fanavaozana ny saina, Laissons le Seigneur ary andao amela ny tompo faire son œuvre hanao ny asany dans nos vies, eo amin'ny fiainantsika, nous changer, hanovatsika, nous transformer, hanovatsika pour que nous puissions mba hahafahantsika marcher en nouveauté de vie. mandeha amin'ny fiainam-baovao. Nous ne sommes pas encore parvenus. Mbola tsy tonga isika, Nous ne sommes pas parfaits. tsy tanteraka isika, Mais le Seigneur veut nous perfectionner. fa ny tompo dia hahatanteraka atsika Pour qu'à son retour, mba amin'ny fiverenany il nous trouve irréprochables. dia ho hitany any tsy hanatsiny isika. Amen. Amen. Puisse le Seigneur nous aider, frères et sœurs. Ny tompo any hanampy atsika rahala sy anabavy. Puisse le Seigneur nous aider. Ny tompo ane hanampy atsika Parce que le chemin est encore long. satria mbola lavitra ny lalana, La croix, elle est lourde. mbola mafy ny azo fijaliana mavesatra, Et le prix à payer n'est pas des moindres. ary ny vidiny alohantsika dia tsy kely, Parce que nous sommes appelés à renoncer à nous-mêmes satria isika dia natsoina handany tenantsika et à nous charger de notre croix. sy tondra ny azo Ce n'est fijaliantsika, pas facile de renoncer à soi-même. ary tsy mora ny mandany tena. Nous sommes ce que nous sommes. Fa toy izao isika, Nous sommes des pauvres malheureux. tena hoe mahantra isika, Nous avons amené beaucoup de choses du monde, ary nitondra zavatra be deaibe isika avy any amin'izao tontolo izao, beaucoup de choses que nous avons héritées be zavatra be deaibe izay lovaintsika de nos parents, tamin'ny ray de aman-drentsika, notre société, tamin'ny fiarahamonina, mais que nous avons besoin de changer. fa mila miova isika. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Miaraka hitsangana isika. Je ne sais pas comment tu es ce matin, Tsy haiko hoe ohatrany ahoana ianao amin'ity maraina ity, mais il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. fa tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy.
Un jour, nous allons nous dresser devant le Seigneur indray andro any isika dia hijoro eo anatrehan'ny tompo nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. ary hanana tatitra ho atao eo anatrehan'ny tompo. Le Seigneur nous a donné une vie à administrer, à gérer. Ary ny tompo dia nanome fiainana antsika moa ho tantanintsika Et nous aurons à rendre compte de cette vie qu'il nous a donnée. dia hanao tatitra isika any amin'izay fiainana nomeny antsika izay. Il nous a donné une famille. Nanome ankohonana izy, Il nous a donné des frères et sœurs. nanome ralasanabavy. Tout ce que nous possédons, Ary izay ananantsika rehetra c'est un don venant de lui. dia fanomezana avy aminy. Comment est-ce que nous gérons cela? Ohatrany ahoana ny tantanantsika an'izany? Comment est-ce que je gère ma relation avec mes frères et mes sœurs? Ohatrany ahoana ny fitantanako any fifandraisako amin'ny ralasanabaviko? Seigneur, aie pitié de nous. Tompo tena hiantrao izahay. Nous avons besoin de ta grâce et de ta miséricorde. Mila ny fahasoavanao sy ny famindramponao izahay. Que ton esprit touche notre esprit, Seigneur, Fanahinao ny hikasika ny fananay pour que, en regardant nos frères et nos sœurs, mba ahafahanay hoe rehefa mijery any rahalahy sy nous les anabavinay voyons comme toi tu les vois, Seigneur. dia mahita azy ireo izahay ataka ny fahitanao azy. Apprends-nous, Seigneur, à nous aimer les uns les autres. Ampianaro izahay hifankatia Comme tu nous as aimés, tahaka ny itiavanao anay. chacun de tes enfants. Izahay efa nomenao any zanako tsirairay avy. Il peut nous arriver, Seigneur, Tompo mety misy fotoana de nous considérer comme étant meilleurs par rapport aux autres. mieritreritra ny tenanay ho tsara noho ny hafa izahay. Pardonne-nous, Seigneur. Mamela anay Tompo. Fais-nous comprendre, Seigneur, que nous ne sommes pas parfaits. Ary atao fitakatra hoe tsy tanteraka izahay, Nous ne sommes pas meilleurs. tsy tsara noho ny hafa Et izahay. apprends-nous, Seigneur, Ary ampianaro à ne izahay point regarder personne selon la chair. mba tsy hijerina iza na iza ao amin'ny nofo, Personne selon la chair. mba tsy hijerina iza na iza ao amin'ny nofo, Mais à considérer que la vie de chacun fa tena hoe eritreritra hoe ny fiainany est sur tsirairay avy l'autel. dia eo amin'ny hazo eo Et que nous amin'ny nous altara. efforçons, Seigneur, Ary tena hiezaka izahay à faire de notre vie hanao ny fiainanay une offrande qui t'est agréable. mba ho tonga fanatitra ankasitranao. Seigneur, nous sommes faibles. Tompo tena marefo izahay, Nous sommes très faibles, Seigneur. tena marefo izahay. Et nous voulons compter sur ta grâce. Dia tena te antehitra amin'ny fahasoavanao. Change-nous. Ovay izahay, Transforme-nous, Seigneur. ovay izahay Tompo. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous abandonner à toi. Tompo tena te hanolotra aminay ho anao izahay, Te laisser faire une œuvre profonde en nous, Seigneur. ary amelanao hiasy hanao asalalina ao anatinay. Tu n'es pas là, Seigneur, pour nous accuser ni pour nous condamner. Ary tsy eto ianao hiampanga na hanameloka anay, Mais tu as besoin d'une église pure et sans tache, Seigneur. fa tena mila ny fiangonanao ianao ho Tu madio n'es sy pas tsy venu misy pentina. chercher des gens qui sont justes, Ary tsy tonga ianao hitady ny marina Tompo, mais tu es venu chercher et sauver le pécheur.
fa tonga ianao hitady ny mpanofa. C'est ce que nous étions. Ary tahaka izany izay Mais maintenant, nous sommes tes enfants. fa ankehitriny izahay dia efa T'es zanakao, racheté, Seigneur. izay efa novidianao. Oh, quelle grâce. Tena hoe efa soavana. Alléluia. Seigneur, sonde-nous. Tompo tena dinio izahay. Sonde notre cœur, Seigneur, ce matin. Dinio ny fonay amin'ity maraina ity. Apprends-nous à nous examiner nous-mêmes, Seigneur. Ampianaro izahay handinika ny tenanay. Frères et sœurs, examinons-nous devant le Seigneur. Raha lasana bavy tao handinika ny tenantsika eo anatrehan'ny Tompo. Tout en sachant qu'il n'y a aucune condamnation Ary amin'ny fahalalana hoe tsy misy pour fanameloana personne. ho an'ny iza na iza. Merci Jésus. Misaotra Jesosy. Garde si je suis loin de toi. Garde si je suis de mauvaise foi. Garde si je suis loin de toi. Et conduis-moi toutes tes voies pour l'éternité. Garde si je suis loin de toi. Garde si je suis sur une mauvaise voie. Garde si je suis loin de Alléluia. Dotsika iomana ny amin'ny fandasan'ny tompo indray amin'ity maraina ity. Anatin'izay toe-panahy izay no iomanantsika androany. Satria ataoko hoe teny tamintsika ny tompo ary nanambarany fony tamintsika tsiraray avy izay eto mijoro eto androany. Ary matoka hoe miteny Andriamanitra ary manambarany fony izy satria tanjon'Andriamanitra dia ahatonga antsika hatramin'ny farany. Avitan'izao azakazaka izay napetraka ny tompo anoloantsika izao. Nefa ny tenin'Andriamanitra milaza hoe mbanjiny Jesosy ozy izy. Jereo izy fa izy niahitra ny amin'ny fahafatesany, ny amin'ny zavatra rehetrarehetra ny aretan'i Jesosy. Ao anatin'izany dia efa nanokotra nisy lalana efa nisoritin'i Jesosy ho antsika. Aza lalan'izany tsy lalana fotsiny amin'izao fa matoa Andriamanitra manokatra izao fotoana izao indray fanasan'ny tompo dia ny mofo sy ny kapoaka izay mijoro anoloantsika eo dia tsy fahazagana no ahafahantsika mandray an'izany androany isaky ny alahady fa fotoana ahafahantsika tena mandinika ny amintsika tsiraray avy, mamantatra ny amiko eo amin'ilay lalana ve mandany tenako ve tahaka amin'ny Paoly rehefa niteny mihitsy izy hoe
maty izahay, maty isan'andro izahay ozy izy. Ary averin'ny Paoly foana amin'ny Korintianina toko 2:1-4 mba nanana ilay fiainana Jesosy Kristy izy. Zava-dehibe raha lasana bavy nahafahantsika tena maty ao amin'i Jesosy. Ary izao fotoana izao dia tena fahatsiarovantsika ny nahafatesany, nefa tsy hoe fahatsiarovana fotsiny amin'izao, fa fahatsika tena mandinitra ny amintsika tsiraray avy hoe Tompo, mamerina ahy foana ianao ary averinao foana amiko hoe andeha amin'izay lalana izay, izay lalana maty ny amiko izay, mandany ny amiko izay, mamono ny amiko izay. Tsy hoe inana mofotsika androany dia sotro ny kapoaka fotsiny amin'izao, fa ny anatsika any raha lasana bavy. Dao tena andinitra ny anatsika tsiraray avy ihany. Mety ao anatina zavatra mafy ianao amin'izao fotoana izao, mety ao anatin'ny afo mihitsy ianao amin'izao fotoana izao, fa ny zava-dehibe androany raha lasana bavy dia mbola mampatsiahy antsika Jesosy, mampatsiahy izy amin'ny alalan'izao firaisantsika latabatra amin'izao. Ka andao tena inana mofo sy ny kapoaka androany, araka ny teny teo hoe tsy amin'ny fahazarana fotsiny amin'izao hoe andao inana mofo dia sotro ny kapoaka fotsiny, fa atsiaro any anatsika any hoe Tompo, mbola ity indray aho efa nanaiko teo anatrianao any dia amin'ity lalana ity Jesosy, fa androany mbola namafy an'izany hatrany, mbola namafy an'izany hatrany, mety mbola ho mafy ny rapitso, mbola ho mafy ny amin'ny ray volana, fa Jesosy efa nanaiko teo anatrianao a Jesosy. Dia lasana bavy, dao izay toe-panasy toe-po izay izy no androfotsika ety aloha androany, raha tena vonona ianao andray ny fanasan'ny Tompo androany, tena hoe andray izay fanapahan-kevitra izay, dia afaka mandrositsika amin'izao fotoana izao maka ny mofo sy ny kapoaka, afaka mandroso satria androtsika. Dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Gloire et victoire pour moi, et pareil dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Raha eo makasitraka anao izahay, tena misaotra ny amin'ny fiainana natolotra ao Jesosy. Nandany tenanao ianao, nanday ianao ny voninahitra izay nananonao tany an-danitra tany, nitafinofo ianao, niakitra ny kapoka ianao ny latsa ho anay. Androany Jesosy amin'ny alalan'izao fandraisanay ny fanasan'ny Tompo izao dia matsiaro an'izany izahay. Ary ianao Tompo dia tena miantso anay, fiangonanao andeha amin'izany lalana izany, mampatsiahy anay isanao isaky ny alahady rehefa mandray ny fanasan'ny Tompo izahay. Fanasanao zao Jesosy, ary tsy andray an'izany amin'ny fahazarana fotsiny izay Jesosy, fa fampatsiahivana no entinao anay indray androany. Mety efa ao anatin'ny miana zavatra mafy izay amin'izao fotoana izao, mety ao anatina zavatra sarotro izay, mety mamay, zavatra mety andalovanay Tompo, fa matoky izay Jesosy, fa androany indray ianao dia te hamelombelona indray ny fananay, androany indray ianao tena hampatsiahanay manokana, fa ianao Jesosy rehefa maty
rehefa nikapohany ianao, rehefa novonony ianao, dia maty ianao dia nitsangany ianao Jesosy. Tompo androany izahay, ray nampelatananay ny mofo izay tandindo ilay tenanao, izay novako vatrina. Dia aoka Tompo zany, raha inana an'izany izahay androany, dia tena hisaintsaina ny anatinay tsirairay avy ihany. Ary tena Tompo andinika Jesosy hoe Tompo vonona izahay Jesosy, hiaraka hiakitra aminao, hiaraka ho faty aminao, tahaka amin'ny Paoly rehefa nilaza hoe maty isan'andro izahay. Ary ny fahafatesany Jesosy ny tenin'ny Paoly apôstôly no mitoetra amin'ny nofinay. Noho inana ny mofontsika androany lalasiana bavy dia andinika ny anatsika tsirairay avy ihany. Sotrany amin'ny kapoka ny fisaorana izay mbola omenao anay androany, ilay tandindona Jesosy eo. Le rahanao izay nalatsaka ao Tompo ho fanadiovana ary famonjena anay. Androany Tompo, mbola omenao fahasoavana izay afaka matsiaro anjany. Ary ahafahanay koa Andriamanitra ray tena hoe mamantatra ary mandinika hatrany aminay Tompo. Mba ahafahanay tena mitoetra hatrany amin'ilay lalana izay efa nisoritinao Jesosy. Dia ilay lalam-pamonjena, ilay lalana izay tondra anay amin'ilay fiainana mandrakizay. Sa misotro ny kapoka isika dia sa misaotra ny Tompo any anatisika any. Raha eo makasitraka feno anao izahay, sotrany amin'ny fahasoavana mbola omenao, satria fahasoavana Jesosy no ahafahany tena nitoetra teto amin'ny fanatrianao tamin'ity maraina ity. Ary tena tsapanay loatra Andriamanitra ny alala ny fitiavanao, ilay fitiavana izay mbola asehonao foana Andriamanitra ray. Makasitraka Tompo satria fantatray fa ny ao am-ponao dia ny amelombelona hatrany ny fananay, ahafahanay Andriamanitra ray avitan'izao azakazaka izay napetraka ao manoloana ny tsirairay avy izao. Ianao Andriamanitra ny omba hitantana manokana ary azona anay hatrany hatrany, mba tena hitoetra ao aminao Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Alléluia.